Tena ndray ary ny araba tokony lasa tompoko vavy satria dia efa fotoanany fanomezana ny androany manolotra ny araba ary dia manasanao ampanajana naraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Maromaro ny matoam-baovao entina amintsika amin'ity takariva ity satonina amin'izany ohatra ny manodidina indrindra ny famindram-pahefana eo amin'ireo ben'ny tanàna vaovao sy ny ben'ny tanàna teo aloha nandritra ny fifidanana ben'ny tanàna farany teo no nalany ireto ben'ny tanàna vaovao ireto. Ankoatra izay ihany koa ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo firenena vahiny, ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Comore no entina amintsika zany amin'ity takariva ity ny andro manatantara ho an'ireo mpino silamo ny andro androany entina amintsika ihany koa ny manodidina an'izay vaovao zay ny sehatry ny fampianarana moa dia tsy adino no mitondra azy amintsika satria vao tsy ela akory zay no nivoaka ny vokam-panadinana baccalauréat tontolo politika aloha araky ny notapahana tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly izay nitanterahana teny amin'ny lampam-panjakan'ny avoloha teny dia isy ny fivoriana tsy ara-potoana manomboka ny talata fa 7 ny volana septambra ho avy zao izay atrehan'ireo mpikambana ao anatin'ny antenimera-pirenena teboka maromaro ary no odiniana ao anatin'izany fivoriana izany. Ifantoko amin'ny fandiniana amin'ny volavolan-dalàna mikasika ny rafitra mahaleo tena amin'sahana amin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana na ny seni ny fivoriana tsy ara-potoana ny solombavambahoaka izay totosaina manomboka ny 7 septambra ho avy zao araka ny didi-panjakana 524 tsipika 320 sy 330 mampiantso ny fivoriana antenimera-pirenena. Zava-dehibe ekina amin'ny fifidianana ho avy rehetra ho solombavambahoaka Moramanga Randremahefa Henri ny fandiniana amin'ny volavolan-dalàna momba ny rafitra mahaleo tena amin'sahana amin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana. Efa tapitra ny fiam-potoana izay iasany reo amin'ny senité amin'izao fotoana izao ary io dia efa misy volavolan-dalàna nataony zareo amin'ny volana politika VPMM nefa mipetraka aty tamin'ny volana desambra 14 sy 2000 efa mipetraka aty ny rehefa voadinika tao amin'ny vomiera momba ny atotany efa voadinika zay dia nisy koa fakakevitra nataon'ny ministra ny atotany ho anay lehibe n'antoko ary nanatrika tany zay satria anisany antoko izay misy dia misy zafady anatin'ilay nanao déclaration d'existence dia misy eo amin'ny 370 angamby izay amin'ny antoko 300 no afaka nangalana hevitra dia efa nanao sosokevitra ihany koa zay mikasika an'io ka raha ohatra ka hoe nandefa n'izay koa ny ao anatin'ny lahadinika ihany koa ny CEI dia zava-dehibe koa zay satria andrasan'ny mpanao politika rehetra andrasan'ny société civile izay isahana ny fifidianana rehetra ho avy iankina ny aim-pirenena ihany koa izany rafitra vaovao zany na hatrany amin'ny 20 sy 20 aza fifidianana voalohan'ny repoblika. Ankoatra ny seni everina ny tokony nampidirina ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny antenimera-pirenena ny fandiniana amin'ny volavolan-dalàna momba fantsiana ny teti-bola-panjakana 20 sy 20 mba ahafahana miala amin'ny fikatsoana ny raharaham-pirenena. Ny antony dia tamin'ny 7 ny volana Jiona no nanao ny circulaire ny ministra ny fitanam-bola sy ny vola fa tsy azo atao intsony manao engagement financier. Dia io zavatra io zany misy fiatraikany be da be amin'ny andram-panjakana rehetra sy amin'ny départementa ministériel rehetra mikasika an'izay tsy fahazahoana manao engagement financier zay. Efa hiditra efa bolany antsika zao tsy mahazo zany manao engagement financier. Nefa ny raha ohatra ka manao an'izay ny ministra ny vola dia tokony manao fanitsinany mametraka volavolan-dalàna na projet de loi mba ny fanitsinany teti-bola izy satria rehefa vote ny LFI ny loi de finance initiale izay ho amin'ny teti-bola amin'ny 12 sy 20 eny bolana tiarina zany dia efa azo atao ny manao ny LFR na ny loi rectificative de finance tsy nisy anefa zay zavatra zay dia misy fiatraikany be da be amin'ny fampandehanany raha rehetra amin'ny ministère sy ny androm-panjakana service rehetra tratra an'izay daholo dia sahirana ny misy ary tsy mahavita taratasy mihitsy ny service sasany ateraka izay tsy fisiny ny LFR sy tsy fisiny ny engagement zay ka raha ohatra zany ka nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa ampisy an'ilay LFR odinina fa 7 ny volana septambra dia zava amiko zany zava-dehibe zay ary tombotsoa ambonin'ny firenena zay satria afaka iodina amin'izay afaka 12 andro ny raha rehetra ao anatin'ny
fitoram-panjakana sy amin'ny ministera rehetrarehetra sy ny androm-panjakana ka aminazy zany amin'ny mahasolo-pahvam-bahoaka dia zavatra lehibe zany zay zavatra zay ka dia arabasoa arabatsara rehefa nanapa-kevitra ny filan-kevitra ny minisitra fa ho atao ny fandinihana ny LFR. Efa miomana amin'ny fanatotosana amin'ny fivoriana tsy ara-potoana hanomboka ny talata ny ivon'ny anteny mera-pirenena. Fivoriana izay tsy mihoatra ny 12 andro ny faharetany araka ny didim-panjakana 540 tsipika 13 mampatso fivoriana tsy ara-potoana ny anteny mera-pirenena. Fivoriana izay iverina fahafana satria fivoriana manomboka ny 9 septambra izao ny fivoriana voalohan'ny anteny mera-pirenena taorian'ny fangatahan'ny ampahan'ny député ny fametrapelan'ny filoham-pirenena sy ny fitsipaham-pitokisan'ny gouvernement ary teo ankoatra raha Marany Arisy.